Zay ny eo amin'ny pejiny politika efa ndeha hidirantsika kosa indray mbavany eo amin'ny tontolo ny fampianarana. Nanomboka androany ny 3 volana faharoa anty taom-pampianarana 415 ity. Saika hananaza ny tety-andro navoaka ny ministera avokoa ireo sekoly manerana ny nosina ny miankina amin'ny fanjakana na tsy. Ny akon'izay fidirana izay teo anivon'ny EPP Ambohimandra no entina ominao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Niverina namonjy ny sekoly ireo mpianatra manerana ny nosina nanomboka androany rehefa avy niala sasatra nandritra ny 2 herinandro. Nanomboka araka izany ny 3 volana faharoa amin'ny taom-pianarana 2024 sy 2025 ity izay tsy farana raha tsy amin'ny 20 ny volana marsa ho avy izao. Nizotra araka ny tokony izy ny andro voalohany niverina ny mpianatra an-dakilasy ady mahafoan'ny mpampianatra mandritra ity herinandro voalohany amin'ny 3 volana faharoa ity ny fanazarana indray ireo mpianatra toy ny hita teto amin'ny EPP Ambohimiandra. Ny zavatra mahazo ambara zany dia ny 3 volana faharoa zany tena hain'ny fampianarana. 3 volana voalohany zany dia karazana EV ihany eo, fa ny 3 volana faharoa zany tena io ny tena base ny fampianarana. Ao zany ny tena manao ny programme amin'ny fampianarana manontolo. Izay no marina mihitsy ny hoe atao aorianan'ny fialahan-tsasatra dia ohatra mbola reraka ny ankizy, reraka mifety ny ankizy dia mbola ohatra vao mamoa ny saina ankizy indray zany, vao mamoa ny saina ankizy aloha zany amin'ity herinandro ity na dia hain'ny fampianarana zany deuxième trimestre. Efa natomboka kosa ny fanentanana ray aman-dren'ny mpianatra mikasika ny fanangonana ny antota-taratasy fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CEP eto anivon'ity sekoly ity. Ny fandraisana ny antota-taratasy izay isokatra amin'ny 12 janoary izao ary tsy farana raha tsy amin'ny farany volana mars ho an'ny eto amin'ny farapadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra. Ankizy mandidina ny 20 amin'ireo mpianatra misa 700 eto anivon'ny sekoly no ao amin'ny kilasy CM2 ka hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany amin'ny taona ity.